Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ohabolana toko 7:17. Tsarovy fa ny fatahorana an' Jehovah ny fahendoam-pahendrena. Ka ny olona manaiky volavolaina araka endrik'Andriamanitra no mendrika indrindra amin'ny asa tanan'Andriamanitra. Fantatrao ve fa miantoka ny fanabeazana ambony indrindra ho an'ny saina, ho an'ny fanahy, ho an'ny tena, voalohany dia ny hoe ny fahalalana ny fahamasinana avy amin'ny fanandramana iainana. Ny faharoa amin'ny lalan'ny fanorantena ho amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra isan'andro. Amin'izany, rehefa miezaka mifotsika marina isika hikatsaka fahendrena, voalohany, raha manao izay farafahaizantsika ho fanomezam-boninahitran'Andriamanitra, faharoa, hoentintsika nampy ny hafa dia omen'Andriamanitra ho antsika ny heriny. Aza dinoina fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa tsy avy amintsika. Ka ny talenta omeny izany dia tokony ampiasaintsika ho amin'ny fanompoana azy. Izao anefa, tokony ho raisintsika ho ambony, hifehintsika, hifehy ny tena, hifehy ny fahaizana ireo zavatra nomen'Andriamanitra ireny. Ka ny anso dia izao, tokony lefitra ny eritreritra, ny fanasian-dahatra, ny foronana filana ao anatintsika ary tadio mandrakariva fa ny fivavahana ataon'i Kristy dia tsy mahatonga ny mpiaino azy hitotongana ka ho ratsy fanahy, ho enjam-pitenenana, tsy mahalala fomba na mora tezitra, fa mifanohitra amin'izany azy. Lasa olona manana foronana tsara, olona manana ny mahamendrika an'i Kristy. Ny azo ambara dia izao, Andriamanitra dia nanome lalàna mba hanehoany mazava ny toetrany. Ary Jesosy ilay mpampianatra tsy misy toa azy. Ka ny fenitra ho tratrarina izany dia izao, voalaza amin'ny Matthieu toko 5:9-7. Matthieu toko 5:9-7 manao hoe, aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'irenareo izay any an-danitra. Ny tanjona izany dia izao, ny ho tahaka ny toetran'i Kristy izay toetra modely ho tafintsika. Sy ny mba hanatrarantsika io fenitra io dia izao ny toromarika. Aoka isika hanao ezaka mitohy sy maharitra ho amin'ny fahatanteran'ny toetran'i Kristy. Aoka isika hanao izay azo atao rehetra mba hanaraka ny baikon'Andriamanitra, hiankina aminy, iran'ny fanahy masina satria tsy olo-tsaina avy any ambony izany rehetra izany. Dia ho tohaka an'i Kristy ny toetrantsika rehetra. Dia etsika mbavaka izay faniriana izay. Tompo malalo, misaotra anao izahay fa nomenao fotoana sarobidy ahafahanay mipetraka eo an-tongotrao, mihaino ny hafatra avy aminao ary mandray ny baikonao. Tompo malalo, tianay indrindra raha anaiko volavolanao ny tetranay tsirairay avy. Tianay mantsy raha ho mendrika eo an-tananao izahay rehetra. Koa anio dia fehezo ny sainay, ny eritreritray, ny foronanay, ka ilefitra ao ambany ny fahaizana sy ny fitantananao. Tompo, taio ny mpanaraka izao fandarana izao, mba ho fotoana sarobidy ho azy izao, ka ahafahany manana antoka fa mitari-dalana azy ianao amin'ny fotoana rehetra. Koa dia tantarao aminay ny teny fikasanao, fa anahaka ny toetranao izahay ary andova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.